Ampitoboin'Andriamanitra aminareo iavana ny fahasoavany sy ny fiadanany. Mahazotsika mandray izao hafatra toripely farany amin'ity taon'ity raharay alahady ny resahina, ary izany hira mamelovelo efatra amby dimampolo sy telonjato tsy irainao afa-tsy ndray mandeha anatin'ny taona izany no anomanana anao amin'izao toripely izany. Petsakemany no bebelatanatsika tao-panomanana dia somary sapaikatra ihany resa-behivavy no Samoela voalohany toko faharoa miresaka ny fianana vadiny Elikana vehivavy mombany tahaka ny Sara vadiny Abraham izy io. Ny filazantsara araka ny liko toko voalohany dia efa sivy telopolo na hatrany amin'ny liko enina amby telopolo azy dia miresaka ny Maria reniny tompo vehivavy io zany. Ny taratasy avy amin'ny apôstôly Paoly ho an'ireo mpiara-manompo aminy mba tiako vakina aminao ery ny tapany voalohany amin'io soratra masina io anairako ny sainao amin'ity tsy fahaizana miavana ity hoe ny apôstôly Paoly tamin'reto mpiara-miasa fatratra taminy zay ny bobola mampiasao fikamiko faefatra. Ary amin'izany ry rahalahy sady malalako sady mahamanina tsy faliako sy sady voninahitra toera tsara ao amin'ny tompo ianareo ry malalako. Manomboka amin'izay mananatra an'Eudia, mananatra any Sintiky vehivavy reo, ary manataka aminao koa aho mpiara-miasa fatratra tamiko mampio izy ro vavy iraisaina resaka vehivavy daholo zany rehetrarehetra zany. Inona lany nanesy lahatra ny efijekenina amin'izao andro fa alahady fiantsony izao dia vehivavy ny resahana. Ihana vehivavy momba na mpivahiny ny rahavavy ny fatratra. Aza batao bina ihany anaran'ny vehivavy, any anaran'ny vehivavy rahavavy mianany any bina tsy tina bina. Raha atao ny teny malagasy zany dia olona mivotovoto vatany mipinapina. Nampijary fatratra ny hana io vehivavy io ary mato afaka nanao zany izy. Tsy izy lerino nanana zany fahefana sy hery zany ampijaly any hana. Fa tena ny kely Elikana koa zany fihetsika zany. Vatany zany ary any mosisika zao afatra farany taona zao miresaka amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ao tokantranony eo. Azao teko tamin'ny fianavavaka kio raha lehilahy natera-behivavy kio ianao raha tsy hoe natera-behilany azy tsy fantatra. Raha lehilahy natera-behivavy kio ianao hevero zay mba ahafahanao manaja zany vady andefy mandrinao vady menjokandriamanitra anao zany. Fa za avela hitsakitsary ny rafivavy ny toy zany natao tamin'ny hana zany izy. Fa angataka amin'Andriamanitra io, andoharitra amin'Andriamanitra io vehivavy, ampizainao, ampahorinao miaraka amin'ny rafivaviny io. Amaly azy Andriamanitra ka ianao reno angahary efa aveo. Ary tena zany angataka tamin'Andriamanitra zany. Lazay ny hely fa mamy izy tamin'izany fotoana zany satria teny tsy
tsy ny feo fa nonolo mihetsiketsika ka laza niey le rahan'andriamanitra mijanona teo atao tebony fa mamo izy tsia ankizy vavy mpanomponao tsy mamo tsekoto fa mandotra ny atao-tiako eto anatrany Jehovah hoe ny vavaka izy mafantatra izy fa ny olona afaka mampahory azy tahaka izany na ny vatiny azy zany mamela azy raviravizany ny ravivaviny zany fa fantany fa Jehovah ambaly azy na mangataka izy dia mivavaka tamin'Andriamanitra bakitsika tamin'ny famelan-keliko teo nananaraka tera-da ianaka ary ny anarany atao hoe Samuel fa en'Andriamanitra fangatany ala nangahiay tery ilay ravivavy milaza fa hoe le kalamomba ty mantseriana aokitsy izay alo tsinotsinona monatsarisa ary zany teniana rehefa avy resaka tamin'Andriamanitra izy Samuel toko faharoa mba hatsaharo ny avinavina ho ihany alitsy teny avy taminy naitoy teniteny pahamariny fa teny nomeny fanan'Andriamanitra ny hana eto anto ilazako an'izany mbao iaraha mamaky ny tenin'ny hana sy ny tenin'ny mari vanim-potoana lavabe tsy mifaneny reo fa hogagy ianao amin'ny zavatra lazain'ireo vehivavin'Andriamanitra Samuel voalohany toko faharoa ny dimy voalohany ary hana mivavaka ka nanao hoe manino izy io mivavaka azo antoky fa nitariny fanan'Andriamanitra izy tamin'izany mivavaka natao zany ny foko ravoravo amin'ny Jehova ny tandroko voasanatra amin'ny Jehova ny vavako nisokatra maly ny fahavaloko fa mifaly amin'ny famonjenao ao dioka toko voalohany nindimy fa enina amin'ny efapolo tapany farany aroy maly ny foko mankalaza ny tompo ary fanako efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy efa nijery fa mba nitoetra ny vaviny izy fa ito hatramin'ny ankehitsy dia atao nytaranaka rehetra ho sambatra fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamitra ary masina ny anaratra dia noho izany fitenin'ny vehivavy roa samihafa fotoana samihafa toerana samihafa vanim-potoana lavabe hitenena amin'izany efa mitovy fiteny eo anasen'Andriamanitra mifanahiko ravoravo amin'ny Jehova ho ihany ny foko ravoravo amin'ny tompo hoy Maria Maria tsy hoe nampijaniny Josefa boky fa renao ihany ny lanjany fisalasalany Josefa na iandro zay rehefa nandre izy fa nanino Maria mitoejazy Maria dia mikasa mangingina tao am-polo izy dia anina dia anatitra Maria ny ray aman-dreny fa zazavavy ratsy fonatena ty Maria tia mbola tsy vita koa ny raharaha izy io efa mitoejazy izy mba lamisao kely raha reny Maria zany eritrerity Josefa zany Maria nefa nafantatra tsara madiofiky nantena izy tsy nanao fitonantena maloto na ovina na ovina izy fa nisy fa ny anjely ny teny taminy ny herin'ny avo indrina analiko anao ny anjely ary mizaza zay teraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra
fantatry mahitsy tsara zany zavatra tamin'izany fa avy tamin'Andriamanitra izy azo atao atsy nefa Josefo vatiny anino mikasany anina ametraka azy manginika raha eniny zany dia very fahoripanany ty vehivavy ty sofa tsy eniny azo atao eniny ny angiditra fanany avy amin'izay ataonao raha lehilahy azo atao eniny vatinao zay araha tsy tsainany aminao any fa mampaholy azy zany fa raha samy teny anao dia anatrehan'Andriamanitra miteny momba ny vatinao mandoale miantsony anaran'Andriamanitra dia lazao eo anatreny tompo zay tsy sakanao am'izany vatinao zany fa azo atao reny vatinao zany fa mampaholy fatratra azy mba tsy reny Maria le teny Joseph nilazany anjely ary Maria fa indro Elisabeta ravavinao fa manina toejazy da rehefa mandray enina izy zao keoty tsara sika mandray enina izy zao miaingo Maria lasa nantena mangany Elisabeta tamitrano any tanàna anankiray any Joda dia vao mifankahita izy mirahavavy fampikozina zareo tsy fahitapoto vao mifankahita izy mirahavavy dia niarahaba any Elisabeta i Maria mba rehefa mifampiarahaba ve nareo iditra tato mamay pasitera tsy zany arahaba zany zany vita ihany nefa rehefa eo mirahaba eo fa ny primordial ve ny tamin'ny krismasy mbola tena fotoana mbola azo azany maka be na fomba afakotetako fiangonana miaraka ny vavaka misy mihalay zany mbola voaendy any an-trano zay kely dataka ny folo tamin'ny efatra maraina aviany amin'ny lalan'ny groko fariny dia mivavaka krismasy atiaka fitsy hitanareo zany lalan'nareny zany mbaty dia pistany zany ny fo amin'ny efatra maraina miarovavaka tiabebonana amin'ny krismasy tonga atao trano azao tany tsy sahiteny man'olona iantsoantso hoe izany toerana olona fa tsisy toerana reo sisy misy lamba mipetraka mitapodio fa tsy samanala zany reo sisy misy baibosy poketra mipetraka eo tao kalkina eto fa tsy samanala zay fa dia miandry eto ingany azo toerana inona ny primordial atao atiateborana ka fitsy am'tehivalaka raha azo moa zany fanazavana zany dia araba olona ve amin'ny fiteny Jesosy zay tamin'ny mpianany hoe andeana triomfazatsara ka zany aza miarahaba olona koa eny an-dalana ohatry ny azy teneny atao kady fotsy zany mba vavaina tranonao ianao mba katoeranaikana sao tsy azo ao fa aza miarahaba olona koa eny ny azo toerana ny zava-dozy atao trano hohita satsy azo satsy azo vo miaina zany dia ho tebiteby asa misy toerana ve no veina so dia banibony no azo plasy eo zao ry pokety no azo plasy eo zao fa zay tsy ahita toerana niarahaban'ny Elisabeta Maria tebona kely fiarabany Maria Elisabeta tena nino
betsaka amin'ny hafadina ny zazana mampivitra raha miaravaola moa ianao inona ny taovany raika ny zany fiarabanao zany tanana fa tsy mandreko ty araharazavavy fatran'ny sabotsy farana alady farana hoe arabaina toko matrasany alady farana mba nanao zany olona renao zao azafady fahatelo sarakoara tafiditra ty arabaina arabaina loaranao arabaina fa nazy toerana arahaba fa nazy toerana zany fa mba zao tianao ery zany fiarabany zany fa nahazo plasy ianao ny fahasairana koa nanomana tytoteny ty zany fiarabana nataony marika amin'ny Elizabety zany ny sofiny ny tanany angamba no nandray tanana ny Elizabety fa nijiso tsy mifandray tanana zany hoe bonjour fa nijiso ny mifampiarahaba dia mifanatina ve ny famille sady eo mibitsibitsika be akonaona loa salamana akoronkolonga eo famille io fa vo niarahaba ny Elizabety Marie dia nipitaka ny hafaliana ny zazany hita mitondra za zany bitaka izy vo mahena zany telo zany tia mitany anao tena mba miarahaba fomao venao refa mba miarahaba entinao koa sofina no mandre zazany kibo mihetsy ina dika zany fiarabana lahy baka mihitsy zany tsy le fiarabana taotaonare maivamaivana kely nananano saraka dany tsisy zay mba hanahoana fa mirailaina miray fanahy aminao io olona fampiaraba aminao tsisy ady atao fotsiny fiarabana soa zay olona fa miavonavona de hoe manano nareo salamadany maiva kely tsy mahitana lavitra koa ny fiarabanao any any Maria atrano zazany akidy no mibetaka mandrezany fiarabana zany mba ianazy zany tsy asaiko manao zany anao zao fa zay zay eny mpasitery maratony sika rapisy anomboka miain'olona tolakatakariva dia tsena ny taona voatsika ny talata maraina ny ianavavaka ataopeona na mivaly ora maraina tsy asina fandraisana fanasany tompo fa miaravavaka ta fampiaraba di salasy ny talata premiezo amizay fa mifampiarahaba zay tsikrefi wow fampiarahaba parahaba valitratrytone hitako hoe le tanana maiva kely mito arabe mampalahelo ry mahita le olona rabainao izy zany mba te atoraka aminao itsika ho aby manangorany ianaro io natao Maria io amaro minentana trano zazany kely nafalino amin'ny hafalino misy arabana tea mitanojeo Elizabety rahavavitra tsy olona maika fotsiny miarahaba zany tsy olona manao fomba miarahaba fotsiny zany anikeo dia misy olona zatrazatraka zany tsy fantazotaizana na inozany hoe zany narahaba azy manao zany aminao fitanany tompo manao fitanany tompo paster manjeraka ry miaino azy tsy tafapakato kosa hoe fiarabana fa hita fa de forme fotsiny ary nanay fantapity le hitaratasiny apôstôly Paoly ty azo natatiarahana tsara zany fihetsika zany hoe
zanareo anabavy piara-manondro amiko piara-miasa fatatramiko ireo ny kely sy ty kely miaraba mandray tany hoe maninona nareo tamin'ny krismasy otsykely hoe fifandroana masina mifampiaraba amin'ny fifandroana masina dia mba tiako ho hainao iainana zany fifandraisana tsy matsara velatsy zany ho hainao iainana zany fifampiarabana tena miainga loatra fiaretonao tahaka nataony anany mivavaka manolotra fiareto mihitsy miarahaba namanao mahatratra ny faran-taona mahatratra ny fiandohan-taona fotoana fifampiarabana ty fotoana lalovantsika ty tena netiny mandraisanetsika ty maneperikipy io mampianarana amin'ny zanany amin'izany fifandraisana tsy misy fiolakolana tsy misy fiatsarambela tsy misy fombafomba fa tena atao amin'ny fo amin'izany fifandraisana manaitra manomboka amin'izany hoe ny lehilahy ny elikana josefa vehivavy iana ny maria mipita ty amreto vehivavy miara-manomboka tamin'ny paoly reto i maria no ifatoany resaka vikatoko voalohany ty amban'ny ketely maria kely mitahaka zao tamin'ny sitapon'andriamanitra ny anany reny vikatoko voalohany andininy fa efatra am'telopolo ka hatramin'ny valo am'telopolo dia ilazany maria ilazany anjely maria hoe efa mandray ity mandray elina zao dia rahabavinao toejazy izy dia efa tonga tany amin'ny elizabeta maria miaraba azy nandotra ny fifaliana tao kibony tao mihitsy elizabeta nandrezaka fiarabany maria zany dia nitoetra tao amin'ny elizabeta fivolana nga maria telo volana dia manisy ianao zany elina mpinatelo sy volana zany maria vo niala tao a mpanina zany elizabeta efa hiteraka izy io fa tsy nandrasa niteraka ny zaza fa zao fotsiny efa mahazo antoka zany izy zao fa marina tokoa dia ilazany anjely taminy hoe indro ndrapavy hoe fa mitoejaza fa mandray elina izy zao dia nandrasa nytoetelo volana no feno sy volana amin'ny fotoana aterahany elizabeta lasa izy tsy miandro le zaza ho teraka vo mino fa marina mizady fa efa mitoejaza tokoa elizabeta dia hiteraka rehefa aveo marina ny zavatra lazay ny anjely taminy toizy anao ny finoany maria marina ny zavatra lazay ny anjely taminy momba ny elizabeta dia toizy marina koa ny teny maria teniny anjely tany maria efa hitako hoe fatanterana tany elizabeta dia tsy misanasana izy ho tanteraka koa le lazay ny anjely taminy hoe ny avo indrina anariko anao ary ny zazateraka zazay teraka dia atao hoe zanaky ny avo indrina zanak'andriamanitra mino maria fa ho tanteraka zany tsy finono zay tsy mila mahita maso amin'ny elizabeta miteraka koa izy efa mino fa izy ko dia hiteraka araka zay lazay ny anjely tany sady finono zany no tiako fampizarana aminao aza miandro mahita vo mino ary mahita tsy mila mino tsony ohatra mino aho fa misy firana izy zany ve dia marina mino aho fa misy miloty zany ve dia marina fa efa hitako tsy izy tsony zany fa ny zavatra tsy hitanao zany milanao finoana ka izy teny any amin'ny Hebreutoko fa raiky ambin'ny folo vakina reo isanandro Hebreutoko fa raiky ambin'ny folo andiny voalohany
resaka zany finoana izany. Hébreux 11:1 ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenay, fanehoana ny zavatra tsy hita. Zavatra mbola antenaina, ny zavatra tsy hita no mila finoana. Dia Maria zany zao mandeha amin'ny finoana, tsy mbola mahita izy, efa mily fahotanteraka izany. Dia mivelatra eo anatrehana zany tantarany vehivavy, tantarany soratra masina zany amin'ny tianadiny fiantsoana ity, antsoina ny vehivavy amin'ny tena tahaka ny nataony Hana nandoatra ny taopony teo anatrehan'Andriamanitra, manaiky an'Andriamanitra tahaka ny Maria, tsy ny ankizy vavin'ny tompo ho tanteraka amokaraka ny teninao, miray saina tahaka an'ireo vehivavy niarana no tamin'ny apôstôly Paoly, mananatra n'izy miravavy aho mba iray sainao amin'ny tompo hoy ny apôstôly Paoly. Antsoina anareo vehivavy haka an'izany toerany Hana, Maria sy ireo vehivavy niarana no tamin'ny apôstôly Paoly reo, mba hahafahanareo tonga ny fiadanana makao ny tokantrano. Antsoina ny lehilahy tsy anao vato misakana zany finoana ny vehivavy, manaiky an'Andriamanitra amin'ny fiainana zany, ihana manaiky an'Andriamanitra dia ierikana vatiny misaika vato misakana teo raha sanatria ka tsy nanitsinino an'Andriamanitra ihana. I Josefy lay saika iseho marina mihoatry ny marina, saika tsy ananan'ny Maria vady hiaraka amin'ny tondra ilay zanak'Andriamanitra ao kibony. Antsoina ny lehilahy hevitra ny toerany ao tokantranony ao. Inona anao raitra raisinao raha lehilahy, manoloana zany fiainany vadinao, ankonanao, fiainany fiakonanao zany. So ianao no amena ny vadinao virafirain'olona, ana erikana. So ianao mieritreritra ny ametraka maningina afa-baraka ny Maria noho ny fiveranao ny tenanao marina ny hafa. Josefy, Maria, dia miteza ianao hotariny fanan'Andriamanitra amin'izany faniriana ny fatratra atao am-pon'ny apôstôly, mba hanaro mafy izy ary mananatra anareo mafy aho, mba hisaina ao amin'ny tompo ianareo. Lahy sy vavy amin'ny tokantrano, vavy sy vavy, mpiray-tam-po, rahavavy, mpiavana, mba hiraisaina ianareo ao amin'ny tompo. Karaha lasa ty taonity ho avy ny taona vaovao dia olona tsara fihavanana no hiara-moninao, olona manaiky ampihavanany fanan'Andriamanitra mitsena ny taona vaovao ao, fa tsy sanatria olona mifampikioikio, fanilika ny dikan'izany, mifanely ny dikan'izany, tsy olona mifampitsara ny fanambeko, fa olona miray saina mifamela heloka miavana mba hitsena zany taona vaovao homen'Andriamanitra antsika andro romonja sisa izy. Misy tompony atanteraka ny fifanianao amin'izao fialantsika amin'Andriamanitsika izao. Voninahitra minay. Amen. Sotrindrahanao zay tompo, fanampianarinao ny teninao tamin'ity fiarana mivavaka alahady farany amin'ny taona ity. Ny vehivavy taonao atoky ianao tahaka nataony Hana, ka na inona fampahoriana sy esoeso manijo ao am-piarahamoninao
natoraka aminao mametraka miady ndretra ampelantananao dia valinao vavaka izy am'izany ko ny fahatsorako fanetretena ny marivo reny tompo hianarany vehivavy zany amin'ny fiaina intiny akisy vavany tena fa tsy olona sanatry manandra tena ka ahetry na madinanitra ny vehivavy nitaonao iraisay ao aminao Jesosy Kristy azany firaisan-tsainy zany no raisiny lehilahy ao atokantrano hiavanana ny vadiny hamboaranao fiarahamonina hiadanany ao atokantrano nametranao azy io meo lehilahy ny fahendrena hahatonga ny tokantrano toy ny etena hiadanan'izy menakavy lieu de volupté, lieu de délice etena toerany farany indrindra efa nomaninao azy io tokantrano misy azy mba tanteraka zany atsiary akafo na aiza na aiza tompo masina hitarika anay hiavana tsara handotra fiavanana diany am-po tahaka nataony marika na ny fiarabany fotsiny azy efa tafapakallalina tany am-pony Elizabeta tany zany fiavanana lalipaka nikasitrahinao fa tianao hiarahanay miaina hiarahanay manompo hiarahanay manome voninahitra anao Andriamanitra vanio fonony mpivady fonony zanaka fonony mpiraita-po fonony mpiavana rehetra mba hanaikitra ny fitariany fananamasina hiavana iraisaina izany fa ny olona miavana iady no afaka miaina ny finaritra milamina mahatamiteraka ny fifaliana antonanao Andriamanitra eto ty tany ty tompo vita ny fifidianana tionana faharoa azona zay fipirenena raha izany tokoa tompo fa indrisy izakana fahoriana sahady zany ny sasany efa novoeniny hafa noho io fifidianana io zany ny sasany fofiny miainy noho io fifidianana io feno zao loza sy halatra rehetra ny firenenay Andriamanitra vonjeny taninay vonjeny Madagasikara ny aminao Jesosy Kristy ny vavahana toy izany amen.